Toromarika avy amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny anomezana CVO plus ho an'ireo mpiasa ny fahasalamana manerana Madagasikara. Ny eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka araka izany no manatanteraka io toromarika io. Nahazo ny anjarany ireo mpiasa ny fahasalamana ato amin'ny faritry Boeny ka nosantarina tamin'ny fizarana izany omaly ariva ireo mpiasa ny fahasalamana eto Mahajanga renivohitra. Ramatoa Atalepatry ny fahasalamam-bahoaka no nanolotra ireto fanomezana ireto afahan'ireo mpitsabo ara-pahasalamana ireo mampitombo hery fiarovana. Hitatsika moa rehetra toerana fa mahazo misitraka ohatr'izay koa ny any amin'ireo distrika tsirairay avy zay mameno ny faritry Boeny. Natao izy io zany nomena zareo mba ahafahan'ny zareo miaro tena satria fatatsika fa izareo no première ligne amin'ity raharaha amin'ny fahetrehana Covid-19 amin'ity arety mandoza ity. Zay zany no tena antony nanomezana ny zareo anio nanasiana ny fizarana ny CVO plus io raha izay no tiatsika azavaina satria maro no miteny hoe tsy mijery an'ireo le mpiasa amin'ny fahasalamana ireo mihitsy ny ministera, mijery an zareo tanteraka ny ministera zay soloana tena mena ny zareo CVO, mena ny zareo an'ilay EPI complet. Raha ny loatra tokoa raha nomena ity CVO plus ity ny mpiasa ny fahasalamana. Izy ireo mo no laharana voalohany mandray an-tanana ireo olona mitondra ny aretina coronavirus manerana ireo toeram-piasan'izy ireo.